Ry havako, ho ampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Mivavaka isika. Indreny hafalianay Tompo isaky ny nomenao andro vaovao tahaka an'izao izahay. Izany dia hanehoanao aminay ny fitiavana, ny indrafo, ny fahasoavana, ny fitahiana. Misaotra Tompony amin'izany. Koa dia apetraka aminao manontolo ny fiainanay mba ho anjakanao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Nebokadrezara ry havako ao amin'ny Daniela toko 7 dia nanao sary olona volamena, ka rehefa maneno ny zava-maneno dia miakohaka sy mivavaka ao amin'io sary olona io ny olona rehetra, fa izay tsy mety manao an'izany kosa dia tsipy eo amin'ny laforo ny afo mirehitra. Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia tsy mety nandoalika satria mino izy ireo fa lehibe sy mahery ny Andriamanitra ivavahany, manana ny fiandrianany manerana an'izao rehetra izao. Eny, na dia any amin'ny fahababoana lavitra ny Jerosalema tanindrazana azy izy ireo, dia izany fiandrianan'Andriamanitra izany, izany fahefany sy ny voninahiny izany dia azon'Andriamanitra asehoko ary iainan'ny vahoakany. Dia izao ary, dia efa tsy nandoalika sy nivavaka tamin'ilay sary olona io Sadraka sy Mesaka ary Abednego, tratra izy ireo. Ary dia rehefa tratra izy dia izao ary ny teniny: ry Nebokadnezara, tsy misy tokony hamalinay anao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehitra, sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Amen. Daniela toko 7:1-12 sy ny 17 no misy an'izany. Noho ny halehibehan'ny fiandrianan'Andriamanitra dia izao: mahavonjy ny mino azy izy, manavotra manafaka an'izay mahatoky azy izy, ary tsy mijery fotsiny ny mpanompony izay azon-javatra atao hoe sarotra. Izao toerana misy azy telo ny rahalahy izao dia izany ny hatsapana fa ilay Andriamanitra ivavahana dia tena akaiky sy tsy mahafoy ny mpanompony. Io ry havana dia tanteraka ao amin'i Jesoa koa. Jesoa Kristy dia mamonjy, Jesoa Kristy dia manavotra manafaka an'izay mino tanteraka, manolotra ny fiainana iray manontolo ho azy. Dia eto izany dia hitantsika izao halehibehan'ny fiandrianan'Andriamanitra izao, ka na aiza na aiza inoana sy hitokiana ary hitsoina ny anarany amin'ny anaran'i Jesoa dia mahavonjy sy manavotra izy. Nataony tamin'ny izy telo ny rahalahy rehetra izany, gaona koa izy ny tsy hamonjy sy hanafaka ary hanavotra anao ry havana raha toto-zavatsarotra ianao, dia mahireza ary ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Dia ary hivavaka isika. Ry Tompo Iray n'aiza eny an-danitra misaotra fa Andriamanitra manana ny fiandriananao tapitrohatra. Ianao ry Andriamanitra rainay ao amin'i Jesoa Kristy. Vavaka manokana izay amin'ity anio ity. Raha misy koa ny mpanomponao mino sy mahatoky ary mametraka ny fiainana iray manontolo eo aminao ry Jesoa Kristy, kanefa tratra ny zavatra sarotra, tratra ny olana saribahana, tratra ny zavatra manahirana amin'ity anio ity, ka tsy fahatra izay avoaka ny hampitso. Raha misy mpanomponao tratra an'izany dia ataovy tahaka ny nataonao tamin'izy telo ny rahalahy reto, Sadraka sy Mesaka ary Abednego, ka dia mba vonjeo ry Tompo, vonjeo sy ahafaho izy ireny, avoty mba hiderany sy hankalazany ary hanomezany voninahitra anao. Dia amin'ny anaranao Jesoa no nanaovany an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.